Mbola ho aminareo aneriavana ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesoa tompontsika. Halaonantsika ny marika toko fahaenina andiny fahafito hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ary ho tsongaitsika amin'izany ny andiny fahavalo sy ny fahasivy mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nandrara azy Jesoa mba tsy hitondra zavatra ho any amin'ny alehany na hanina na kitapo na vola ao amin'ny fehikibony afa-tsy tehina ihany, fa asio kapa ny tongotrareo ary aza mitondra akanjo roa. Ny soramandry eo ambony dia mampahafantarantsika ny amin'ny votoatiny izao perikopa izao. Jesoa naniraka ny 12 ary eo amin'ny andiny fahafito ny rana sy nomena fahefana amoaka fanahy maloto izy 12. Ny 12 na fantatsika koa amin'ny fanonana hoe apôstôly dia tandindo ny fiangonana ankehitriny. Maniraka ny fiangonana i Jesoa mba hanafaka ny voafatotry ny fanahy maloto, manome azy fahefana amoaka fanahy maloto. Mialoha ny anatanterahana niraka dia atodika i Jesoa amin'ny tenany ny apôstôly afarany mba tsy hitondra na inona na inona, hanina, kitapo na vola, afa-tsy tehina ihany. Ary te hoy izy manampy izany keo amin'ny andiny fahasivy, asio kapa ny tongotrareo aza mitondra akanjo anankiroa. Bridana zany tsy atao, akanjo anankiroa aza entina akory. Rehefa mamaky ny Matthieu toko 10 voalohany hatramin'ny faharoa amby efapolo isika, ny Luka toko 10 voalohany hatramin'ny fahaenina, izay voamarika eo ambony kely eo fa misy tantara milahatra amin'anirana ny apôstôly koa, dia mahita fa ao amin'ny filazantsaraka Matthieu toko 10 tsy mba tenenin' Jesoa no hoe tondra tehina manaova kapa, fa ampidiriny koa no hoe aza mitondra tehina, aza manao kapa. Ao amin'ny filazantsaraka ny Luka toko 7:13 Jesoa dia manao hoe aza mitondra tehina, ary tsy miteny nina momba n'izay kapa izy. Ireo fitantarana anankitelo milahatra ireo dia maneho amintsika fa samihafana vitsivitsy amin'ny tantara ny fanirahana ny apôstôly. Mety hanembatsembana ny finoantsika izany, mety hampiditra antsika ao anatin'ny fisalasalana ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, kanefa tsy izany no aoka hibahana ao an-tsaitsika. Tsy ny hoe marina koa ve zany tantara izany, toy ny anankiray miteny hoe tsy mitondra tehina, tsy mitondra kapa, ny anankiray miteny hoe mitondra tehina dia manaova kapa, ny iray miteny hoe tsy mitondra tehina, tsy miteny kapa. Tsy izany no inona. Ny Baiboly dia tsy mametraka antsika ho toy ny mpikaroka ka hitady ny fizotran'ny tantara, fa mametraka antsika eo anoloan'Andriamanitra ka manainga antsika mba hitady izay voalaza an'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina, hanoratantsika ny tantarantsika ho avy, hanoritana ny ho avintsika. Inona ary no ambaran'izao soratra masina izao? Mikasika ny fiatrehantsika ny ho avintsika. Irana ny apôstôly
ary tahaka izany koa irahana ny fiangonana mba hitondra fanafana amoaka fanamaloto. Dia inona ny ataontsika momba ny tenantsika indrindra ny 5 sy 7 raha mandray ny iraka sika ka andeha dia karakarao ny tenantsika. Karakara tena tsy mieritreritra izay hoe hitondra karaoty sy ovy, hitondra hanina na hivatsy vola any anaty finday na any amin'ny poketra antsika. Tsia fa izay iantsona antsika dia ny hoe entony tena manaova kapa. Avela ho any ny resaka hanina, ny kitapo, ny vola, fa entony tena anaovany kapa. Aza mieritreritra kanjo anankiroa. Ny fiangonana izay irahana ry havana dia antson'Andriamanitra mba hitondra tena. Mampatsiahy indrindra ny tantaran'ny fiangonana ao amin'ny testamenta taloha, ilay nafahan'Andriamanitra avy any Egipta nentiny ho any amin'ny tany Kanana hamakivaky hevitra aloha. Teo am-pihinanana ny sakafo Pasika ao amin'ny Exodosy 2:12 ny 9:10 dia voalaza ny fepetra napetraka Andriamanitra ny hoe hivoaka ny tanànan'ny Egipta ianareo ny trano nanandevozana, mihinana ny sakafo Pasika, sakafon'ny fanafahana, dia izao koa no ataonareo, anaovy ny kapa, ataovy an-tanana ny tena. Toy izao no ataonareo rehefa mihinana ny Pasika. Aoka ho voasikina ny valahanareo, aoka ny kapa ho eny an-tongotrareo, ary ny tena ho eny an-tananareo. Raha ampiarahana amin'izao perikopy izao izany ry havana, dia milaza amintsika ny hoe ny olona izay mandray ny iraka ho amin'ny fanafahana dia manatanteraka koa ny dia ny zanak'Israely toy ny avy any Egipta, trano nanandevozana ho amin'ny tany Kanana mamakivaky hevitra. Lalandavitra no diavina, mila tena ary mila kapa. Mamakivaky tany hevitra nandritra ny 70 taona. Ny ilaina ho ny tompo ho amin'ny fanafana dia ianao manao tena, mitondra tena, sy ianao manisy kapa ny tongotrao. Ndeha ary hanao tena isika. Atao inona tena? Ny voambolana hoe tena ao amin'ny soratra masina dia misy heviny anankitelo. Voambolana tena voalohany dia ilay tena ahafahana mijoro nefa tsy mijoro ihany, fa mandroso miandalana koa. Voambolana anankiray izay nadika hoe tena ihany dia milaza ilay hazo izay ikapohana ny manembatsembana na biby na sakatsakan-dalana na koa tena hamaizana ny tsy mandeha amin'ny fahitsiana amin'ny lalana tokony andehanana. Fa voambolana anankiray nadika hoe tena dia mandray roa amin'izay nilazaina teo, sady ilay itehenana mba hijoroana, ilay itehenana mba handrosoana miandalana, ilay analana ny sakatsakana rehetra eny an-dalana, ilay tsorakazo famaizana ny tsy mandeha mahitsy. Ndeha hitondra tena isika. Irahana isika fiangonana hanafaka ny olona ao amin'ny fangejana samihafa ny fanahy maloto hoy ny 5 eto. Tsy ahafahany maha olona mivelatra, tsy ahafahany olona manana safidy malalaka, tsy ahafahany olona manao izay tokony ataony fa tsy hoe izay tiany atao,
izay tokony ataony isika fiangonana irany mba hahafahantsika fiangonana mahatanteraka zany hira ka hampanaovin' Jesosy antsika izany dia saina mitondra tena isika izany hoe asaina mijoro tsara isika amin'ny maha-kristianina antsika mijoro tsara isika amin'izay maha-kristianina amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao asaina mandroso amin'ny finoana isika tahaka ny Tesalonianina tsy misy olazaina intsony manodidina fa tena mahita hoe olon'ny finoana ny Tesalonianina asaina mandroso amin'ny finoana isika tondra tena tsy mijoro ihany fa mandroso miandalana amin'ny finoana koa fa tsy hoe mijoro sy mandroso miandalana amin'ny finoana ihany fa mandiny tena hatrany hatrany ka miombon-kevitra amin'ny Paoly apôstôly manao hoe asiako mafy ny tenako mba ho mangana ndrao efa nitory tamin'ny sasany fa ho lavina kosa ny tenako ilay tena dia raisinao ho tsorakazo tsorakazo ny fifehezan-tena tsorakazo fahaizana mandray anatra ny amin'ny tsinety tamin'ny lasa mba hahafahantsika manatanteraka ny hiraka hampanaovin' Jesosy hanafaka ny olona hitaona ny olona ho amin'ny fibebahana ho afaka amin'ny fangejana samihafa izany ry havana ny vahoaka an'Andriamanitra laika an'Andriamanitra ety amin'izao tontolo izao kristianina mijoro mandroso amin'ny finoana mandiny tena ary vonina hampiasa ny tena mba ho famaizana vonina hiaina ao anatin'ny fifehezan-tena raha mandray izao ten'Andriamanitra izao sika ka mamela izany hitaratra ny fiainantsika andavanandro dia mety hisento tokana hoe tena mety aminay ty soratra masiny ity amin'izao fisondrotan'ny vidim-piainana izao tsy avela ho an'ny hanina avela ho an'ny kitapo avela ho an'ny vola tena hoentina raiso ny kapa raha vao niakatra ohatra ny vidin'ny solika dia fantatra fa ny ainatsika izany sarandalana eninjato ariary dia nomban'izay koa ny vidin-javatra rehetra niankina tamin'ny fitaterana dia mikikika manomboka amin'ny kely ka hatramin'ny lehibe efa afaka mieritreritra ary eritrereto hoe tao anatin'ny herinandro fotsiny teo amin'ny fiandohan'ny herinandro ary omaly faraparan'ny herinandro dia indro ny sonitra ny sarandalana avela ho an'izay anina avela ho an'izay volo aza resahana re zany ndeha isika handray ny tena ijoro ary ampitombo kosa ny finoantsika ampandroso miandalana ny finoantsika manoloan'izany fiakarany vidim-piainana izany mba hahavitantsika niraka hampanaovan'Andriamanitra antsika aza mijanona eo amin'ny sarandalana misondra na ny viditsoliky fa mandrosoa amin'ny finoana avolenta kokoa raha miakatra izay miakatra avelao hiakatra izay hiakatra fa ampiakary koa ny finoantsika mitondra tena mba havitana niraka hampanaovan'Andriamanitra hanafaka ny olona ao amin'ilay fiainana tsy hafahana misafidy ao amin'ilay fiainana tsy hafahana manao izay tokony atao fa ny faharoa asio kapa ny tongotrareo anaovo ny kapa inona moa zany kapa eo amin'ny Exodosy toko 3:5 rehefa nantsoan'Andriamanitra i Mosesy dia nanambarany hoe esory ny kapanao fa tany masina io rehefa hitondra ny vahoaka an'Andriamanitra hiditra ny tany Kanana Josoa ao amin'ny Josoa toko 5:5 dia hoy ny komandiny miaramila hoe esory ny kapanao fa masina io tany hidiranao io fa ato amin'ny filazantsaraka ny marika anaovy ny kapa
anaoviny kapa mifanandrify amin'ny Exodosy 2:12 izay efa nitsahivina teo, fa lavitra ny lalana. Anaoviny kapa fa tsy maintsy mandeha isika. Fa inona ary mahasamihafa ny hoe tenisy boty escarpin mocassin amin'ny kapa? Izany koa dia milaza hoe fidirana amin'ny fiainana tsotsotra kokoa. Hitory ny filazantsara ianao aza be haingitraingitra e. Ny fahatsorana no fiainanao. Dia mety anontana dia firy moa izany le akanjo ry paster? Firy le akanjonao paster? Ataoko ty tsy mahazo manava tsiray izany. Fa ny hevitra izany dia hoe mahaiza mifeteny. Misy olona tsy mahatsindry mihitsy fa latsinainy izy any an-tsenany ihany, talata izy any talata maty, larobia izy any an-dravoangy, lakamisy izy aiza io ary nareo ve izany sa izy? Sabotsy izy any ambodiny sotry, dia eo vao sahirana atao aiza daholo reto rehetrarehetra. Mikikika any efisika ny hoe sarotra ny fiainana. Soratra masina dia manome toromarika mazava avela ho any izay tsy maintsy avery, ataovy izay tsy maintsy atao. Raiso ny tena, nitsorakazo, fifehezan-tena, anaoviny kapa midira amin'ny zavatra tsotsotra, fa hitory filazantsara ny antom-pisiko sy ny antom-pisinao eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy ravaka ny firavaka izao tontolo izao, tsy renty tahaka ny fanaon'izao tontolo izao, tsy vidy tahaka ny fividin'izao tontolo izao, tsy anao izay hafalifaly ny kibo na ihinana ny fihinan'izao tontolo izao, fa ny sahaza amin'ny fitafiana, ny sahaza amin'ny hanina hohanina, ny sahaza amin'ny firavaka, ny sahaza. Izany ny fangatana vetesitsika ary nampianaran'i Jesosy antsika. Irana isika ry havana. Fa efa naomen'ny tompo antsika ny amoaka fanahy maloto, anafaka ny olona mifangeljan'ny Satana, hitarika ny olona ho amin'ny fibebahana marina, anatonany an'i Jesosy ka hananany fiainana vaovao. Tsy hoe lavitra ny fisondrotam-bidin'ny fiainana, fa lavitry ny korotan-tsaina, ananana fiadanana. Ianao mitondra tena ka mijoro, mandroso amin'ny finoana sy feno fifehezan-tena no ahavita izany. Ianao manao kapa miditra amin'ny fiainana tsotsotra no ahefa izany iraka masina izany. Andeha isika hamita izany eo ambany fahasoavan'Andriamanitra, mba hisondrotra ny finoanao tahaka ny finoan'ny Tesaloniana. Ampiaiko volana ny maro ianao fa olona tena manam-pinoana, ampisaotra an'Andriamanitra mitondra fivavahana ianao tahaka ny saoran'Andriamanitra ny Paoly no nilaza ny finoan'ny Tesaloniana. Hamita ny iraka ampanaoviny tompo antsika isika, ka tsy olona voageja amin'ny lafiny samihafa, olona afaka hitondra ny hafa ho amin'ny fahafahana ao amin'i Jesosy koa. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ento ny tena anaoviny kapa. Amen.